Panay masino, panay masino, midinaman at sayanay, midinamitai anay, Venuzan tungayetu, Venuini Vanateyana. Panay masino, panay masino, midinaman ang sayanay, midinamitari anay, Venuzan tungayetu, Venuini Vanateyana. Adyamanito Zaizanaka Avi Itweranatina Adyamanito Masinayana Venu Nierina Adyamanito Zaizanaka Avi Vitweranatina Adyamanito Masinayana Venu Nierina. Panay masino, panay masino, midinaman at sayanay, midinamitari anay, Venuzan tungayetu, Venuini Vanateyana. Adyamanito Zaizanaka Tungaizay Mitaukana Adyamanito Masinayana Venu Iafuna Adyamanito Zaizanaka Masinayana Tenamasina Adyamanito Itunyafuna Amasinua Amasinua Panay masino, panay masino, hindi naman at
tena mitaly anay feno izay tonga eto fenoy ny fanatrehanao fanay masino fanay masino mitina manatrehanay mitina mitarihanay feno izay tonga eto fenoy ny fanatrehanao. Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'izao andro alina mangina izao. Anio alakamisy 30 ny volana May 2024. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, raha nare izany hira izany ianao, dia hira mangataka ny fanahy masina mba hidina amintsika. Ny mpihirana izany dia ny mpanompo vavin'Andriamanitra anankiray izay any amin'ny Toby any Madagasikara, efa tonga any a Madagasikara izy. Izy no anisany anankiray miasa amin'ny asan'Andriamanitra ao amin'ny Toby masina ho avy Jesosy Kristy Tompo any a Madagasikara ao Antananarivo, any Vato Anjomakely. Ry havana, tiantsika ny Tompo ary maminy isika. Ny hira teo dia manambara ny amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Fantatrao marina ve ilay fanahy masin'Andriamanitra? Mipetraka aminao ny fanontaniana anio. Fantatrao marina ve io fanahy masin'Andriamanitra izay nirany mpanompon'Andriamanitra teo io? Ry havana, ny fanahy masin'Andriamanitra dia izy Andriamanitra mihitsy. Izy efa nambarako teto ihany tamin'ny video na tamin'ny fotoam-bavaka tsotra izany, fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia izy Andriamanitra, ary mila isika izany mangataka ny fanainy mba ahafahantsika miaino an'Andriamanitra. Satria raha tsy manana ny fanainy isika dia tsy zanak'Andriamanitra. Ry havana, manasanao aho alohany hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fampibebahana, dia manasanao aho hiary hivavaka amiko. Nefa ny alohany isika hivavaka aloha, hiantso ny fanahy masin'Andriamanitra izay efa natsointsika teo tamin'ny hira, ary koa angataka amin'ny Tompo ny ahafahantsika izany tena hoe mandray tsara ilay fanahy masin'Andriamanitra, satria mpanota isika rehetra, mpanota isika. Dia angataka amin'ny Tompo isika anatrehany antsika, satria ny Tompo izy dia tsy mihaino ny mpanota, tsy mihaino ny mpanota ny Tompo, ka angataka aminy isika mba amindra fo amintsika zany Andriamanitra anio. Na iza isika dia angataka amin'ny Tompo isika. Dia alohany nefa isika hivavaka dia aoka zany ho fantatritsika tsara fa rehefa hivavaka isika dia tokony ho tonga tahakany tao amin'ny bokin'ny Jaona 4. Hovakiako sao dia mbola tsy fantatrao. Jaona 4 andiny fa 17 ka hatramin'ny fa 4. Hoy ny tenin'ny Tompo, hovakiako amin'ny anarany: fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy
sy ny fahamarinana. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana tsara be ny tenin'ny tompo, tsara be ny tenin'ny tompo. Raha ny enira teo ianao hoy aho dia tokony izany isika tena hoe mahatsapa ilay hoe fanahy masina. Iza moa ilay fanahy masina? Iza moa ilay fanahy masina? Fanahy masina ny ka tena hoe persona. Izy zany dia eo amintsika ary ao anatintsika, miteny ao amintsika rehefa manana an' Jesosy isika ka vita batisa tamin'ny ranobe. Dia ataony tompo batisa amin'ny fanahy masina. Izy zany no manao batisa antsika amin'ny fanahy masina. Araka ny teniny ato amin'ny bokin'ny Jaona ihany koa, ao amin'ny bokin'ny Matio, ny amin'ny Jaona mpanao batisa nanao batisa azy. Hoy izy Jaona mpanao batisa hoe izaho izy manao batisa anareo amin'ny rano, fa ilay ho avy ao aorianako no hanao batisa anareo amin'ny fanahy sy ny afo. Aleo vakitsika kely any satria tsy mety raha miteny zavatra tsy marina, satria mahavery any amin'ny afo be izany tompoko. Lainga kely fotsiny dia efa mahavery antsika. Tao vakintsika Matio 7:1-10. Vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny teny tompo aho vakiko amin'ny anarany. I Jaona zany no miteny eto, Jaona mpanao batisa. Hoy ny tenin'ny tompo: izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aorianako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika anaisotra ny kapany aza aho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Izay ilay izy tompoko. Tsy maintsy zany isika atao batisa amin'ny ranobe. Dia avy eo zany ny tompo Jesosy, izy no anao batisa antsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Izay le afo ny fanahy masina. Tena feno mihitsy isika rehefa tena feno ny fanahy masina. Aleloia. Dia izao zany isika dia hivavaka, dia ho tanterahantsika ilay tenin'Andriamanitra vakintsika teo ao amin'ny Jaona 4:7-20, ilay manambara hoe, averiko kely amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, miangavy ianao tena hiaino tsara mihitsy na handray ny baibolinao, dia tena ho arahantsika ara-baky teny zany io teny io. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany: fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe efa tonga izany ilay fotoana, efa tonga zany ilay fotoana anatanterahana an'izany. Izany hoe, hoy izy hoe avy ny fotoana ary tonga ankehitriny. Tonga zany ny fotoana inona moa io? Raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Raha tena mpivavaka zany isika, na izaho na ianao, na iza isika zay miditra ato, raha tena mpivavaka zany isika, dia ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe isika zany dia hivavaka amin'ny iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Izany hoe tsy ny nofo zany, le fahazarana be hoe tonga dia manao ohatran'ny hoe tsy enjery be fotsiny hoe hivavaka fa alohan'ny hatory, na hoe vao maraina dia hivavaka fa hisakafo, na hoe handeha hiasa, fa tena zany tsika mila hoe mivavaka amin'ny fanahintsika mihitsy no mivavaka sy ny fahamarinana. Ry havana, mila isika tena marina eo anatren'Andriamanitra, mila isika tena marina. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Amen. Aleloia. Aleloia, aleloia. Ny iray mihitsy, izy Andriamanitra, no mitady
mitady ny tena mpivavaka aminy. hoy ny ten'Andriamanitra eto no mitady zany a ny tena mpivavaka aminy ho tahaka izany. Ilainy iray zany isika hivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tena izay zany a notakiny amintsika, tena izay. Fa raha tsy izay zany a dia tsy mihaino antsika zany ray. Tsy mihaino antsika izy zany satria izy fanahy. Izy anay le fanahy masina, izy ihany io. Ka raha mivavaka amin'ny nofontsika isika, amin'ny manofo antsika zany a, ny antsika hivavaka amin'ny ray a, dia tsy mihaino ny ray. Fa ny fanahintsika mihitsy zany no mila mivavaka amin'ny ray, miampy fahamarinana. Marina zany no eo anatrehan'ny ray, fa tsy olona hoe mila zavatra fotsiny, hoe hivavaka ako mba hahazo volabe, na mivavaka ako mba ho tafita amin'ny fianarako raha mbola mpianatra ny olona anankiray, na koa hoe hivavaka mba hahazo vady. Ry havana, tena mila mitandrina isika, fa tena mila zany isika tena hoe mivavaka amin'ny fanahy. Ny fanahy dia ny amonjeny ray antsika aloha, amonjeny antsika aloha mba hidirantsika any an-danitra. Zay vao anampy antsika ny zavatra rehetra izay tiany omena antsika, izay ahasoa antsika. Satria zanany isika, dia izay ahasoa antsika ihany, izay mety mahasoa antsika ihany no omeny antsika. Fa tsy hanome zavatra izy ho rehaka izao tontolo izao, fa mba ny ahasoa antsika. 9:20 Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Zay le izy. Izy mihitsy hoy aho no fanahy. Izy mihitsy. Tonga dia efa teny fanahy masina teo aloha moa ilay hoe izy mihitsy no fanahy. Izy mihitsy no fanahy. Dia isika izany tsy maintsy mivavaka amin'ilay fanahintsika, ilay fanahintsika anatintsika zany no mivavaka, koa zany a dia amin'ny fahamarinana. Marina eo anatrehan'Andriamanitra zany isika rehefa mivavaka. Mila marina, fa tsy mila zany hoe metsara velatsia, satria tsy hainao antsika Andriamanitra, satria fantany tsara ny momba antsika. Ry havana, hivavaka isika hanombohantsika ny fotoana izany. Dia fantatrao zany izao raha mbola tsy mahafantatra ianao ny fomba hivavahanao. Za tsy mahita anao, fa izy no mahita anao. Izy koa no mahita eto, Andriamanitra izany. Ka aoka isika hivavaka. Hivavaka isika tompoko, hisaotra azy, dia hangataka aminy mba hanatrika antsika izy, satria ny anjely dia eo mijery hoe manahoana ny fomba antsika eo anatrehany. Hivavaka isika tompoko, mba ho tavela eo ny anjely fa tsy handeha ny anjely. Hivavaka isika tompoko. Ray malala o, indreto izay, miantso ny anaranao ray io amin'izao andro alina mangina izao. Misaotra ray, satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Andriamanitra tsy takatra heverina ianao. Andriamanitra masina ianao. Andriamanitra fanahy masina ianao. Eny amin'ny toerana avo dia avo, tsy takatra heverina no misy ianao. Eny iray io, tsy takatry ny saina izanak'olombelona izany, fa ianao no mitoetra eo amin'ny seza fiandriananao. Mijery anay ianao ray, miondrika mijery ny tany, ary araka ny teninao, fa tsy Andriamanitra ny akaiky any ianao, fa Andriamanitra ny alavitra ihany koa. Ka indreto izay ray io, miantso anao amin'izao andro alina izao, mangataka ny famindram-ponao, satria hibebaka izay rehefa avy eo aorian'ny teny izay ho resinay, ho hainonay avy aminao fanahy masina. Ka indreto izay ray io, mangataka ny famindram-ponao. Oka tsy hiamboanay ianao, fa oka ianao hijery anay. Oka ianao hiaino anay ray malala o, mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny famindram-ponao, ampianaro ny tsiraray avy, tena hivavaka tokoa amin'ny fanahy, mba hiaino anay ianao ray, mba hanatrika anay ianao ray, mba hamaly anay ianao ray, satria efa tonga ny fotoana, efa avy ny fotoana
ary efa tonga kehitriny. Izay no ilainao ny mivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana ka mangataka aminao izay ray malala atreo ary amboary, ampianaro, avaozy izay ray malala anandratra anao izay amin'izao ora sy fotoana izao, hideranao, ankalazanao, anome voninahitra anao, afoy ora na minitra vitsy mba hanatonana ianao, mba ankanisanay eo an-tongotrao, ibebahanay iray, ankanisanay eo an-tongotrao, ibebahanay iray. Mianohanay Jesosy io satria ianao no Andriamanitra, ianao ilay tonga tety nanolotra ny tenanao ho avotra noho ny fahotanay izay. Mba ho avotra Jesosy satria izay no nahatongavanao tetỳ ambonin'ny tany ka mangataka ny famindraponao Jesosy io mamela anay atreo izay, ampianaro izay fanahy masino efa niantso anao izay tamin'ny hira teo ka mangataka ny fiasanao ao fanahy masina, miasa amiko, miasa amin'ny olonao tsiraray avy, okenao ny ampangina ny nofo rehetra ka mitenena fanahy masina, raiso ny kontrolan'izao fotoana izao, efa teto ianao hatramin'ny fiandohana, efa teto ianao ka mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fampianaranao anay fanahy masina ny amin'ny teny izay nomenao voateo ho anay tsiraray avy ka mitenena fanahy masina iray io fa miaino anao izahay, misaotra Jesosy. Aleloia, amen. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, anio zany isika dia andray ten'Andriamanitra foy ibebahantsika. Eo ambadika eo ihany ao amin'ny bokin'ny Jaona io ihany zany no raisintsika. Io no hitako nasehon'ny fanahy masina teo. Heveriko fa teny nomeny ahy an'keo za satria efa nisy teny zany tamin'izany vavaka maraina zany nahazo tenin'Andriamanitra, dia heveriko fa iny dia fa iny zany efa hoe nomaniko zany. Kanjo noho ny voateo dia nanokatra baiboly aho dia ito teny ito zany no nomeny fanahy masina antsika satria izy no mibaiko ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:10, 5:5 ka hatramin'ny 1:30. Amen. Io zany manambara ny fanahy masina. Zay zany no tena tiany anio zany ampahafantarana bebe kokoa zany ny momba azy, na dia efa nataoko tamin'ny vidéo ary hoy aho izay momba ny amin'ny fanahy masina, dia mbola averiko zany satria izy no miteny eto fa izaho dia trano fotsiny ihany. Ka engany tompoko tena hoe vonina tsara ianao, tsy hijery ny manodidina anao raha ao an-tranonao ianao na eo ambony fandriananao ianao na aiza n'aiza misy ianao dia mba oka ianao hiconcentre tsara raha tena te hiaona amin'ny tompo, raha tena te hahazo hery satria ho anao anie tompoko fa tsy ho ahy. Izaho eto ho akoho satria mila aho miaona amin'ny Jesosy, mangetaeta mafy aho hiaona amin'ny Jesosy tahaka an'izao ataontsika izao. Arakaraky ny anantonantsika azy no asambatra antsika. Eny tompoko satria tokony hiaina sady ny fiainan-danitra isika. Fa raha kamokamo isika dia tsy hiaona mihitsy amin'ny tompo isika, tsy hiaona aminy mihitsy, mila antsika maharesy ilay fahavalo. Amen. Dia ho raisintsika zany ny tenin'Andriamanitra io 5:10 ka hatramin'ny 2:30 ao amin'ny Jaona 4:10. Ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia hoe ny mpananatra. Amen. Ny dikany hoe ny mpananatra ho an'izay tsy mahafantatra dia ny fanahy masina no ambara eto izany. Izy zany no ilay hoe mpananatra. Sady mpananatra izy no mpampahery izy no mpanampy izy be dia be zany ny plasin'ny fanahy masina amin'ny fiainantsika. Manavao antsika izy karakara antsika izy tsara ny fanahy masina. Tena mandray ny kontrola momba ny tenantsika mihitsy izy
rehefa tena ao amintsika ary mananatra antsika izy zany, zay le hoe mpananatra, mba andehanantsika amin'ny lalana marina. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jaona 7:20 ho an'izay voaniditra, manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy amelanareo okamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy, satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny iraiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny iraiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe: raha misy tia ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ary ny iraiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay irenareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho, fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iray ny iray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangorohorona matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany mba hinoa anareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiany iray ahy, dia izany no ataoko: mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Zafady. Ry havana tsara be ny tenin'ny Tompo izay nomeny teo. Mbola tsy novakiako tanteraka izy io satria vao teo atsina no nomeny an'ilay teny izany, fa efa fantatro ihany izany io tenin'Andriamanitra io. Fa eto zany ny Tompo dia te ampaherentsika indray anio, satria Jesosy no niteny tamin'ireo mpianatra. Aleloia. Izy zany no nampahery an'ireo mpianatra alohan'izy hiakatra ho any an-danitra, alohan'izy ho samborina izany, alohan'izy ho omboina, alohan'izy hiakatra any an-danitra.
satria efa fantany sahady fa andalo azy rehetra zay izy dia efa nampiomana sahady izy zany an'ireo mpianatrany ny amin'ny zavatra ho avy, na dia tsy takatr'ireo mpianatra ny ary ny zavatra iseho. Fa eto zany ny tompo dia efa nampafantatra sahady an'izy ireo fa na dia andeha ara izy dia andefa ny mpananatra ho eo amin'ireo mpianatra ary koa amintsika izany. Ry havana, raha mpianatry ny tompo isika, raha tena ao amin'ny tompo isika, miaina anatin'ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra eto, satria ny fanahy masina dia fanahy ny fahamarinana. Amen. Raha mbola manao zavatra tsy araka an'Andriamanitra isika dia tsy ny fanahy masina izany no ao anatintsika, fa fanahy Satana. Ry havana, mila mitandrina mafy isika fa ny fanahy masina dia Andriamanitra ihany io, ary Jesosy ihany io, ary fanahy masina ihany io. Izay le hoe telo fa iray. Na lasa ara Jesosy nakany an-danitra dia ny teny izy hoe rehefa lasa any izy zany dia ny fanahy masina ho avy andefa mpananatra izy. Ilay mpananatra dia hitoetra mandrakizay miaraka amintsika izany, mandrakizay hoy izy ao anatintsika ary hiaraka hiala amintsika koa eto ho any an-danitra. Izay le fanahiny iray, izay ilay fanahy masina. Nefa isika tompoko mila mitandrina, satria fantatsika tsara araka ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny écran fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Raha tsy masina isika dia tsy hahita ny tompo. Aza misabaka tompoko, aza hoe mbola tia hota kely ihany dia hoe hifikitra amin'ny tompo ihany, very ianao, ho very ianao, tsy ekeny tompo izany. Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, tsy azontsika ampiana, tsy azontsika analana. Amen. Tsy azontsika atao ny manova ny tenin'Andriamanitra. Raha vakiantsika manontolo io verse io ao amin'ny Hebreo mantsy izy io dia hoy ny teniny eto hoe miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary koa fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Izany hoe isika izany olombelona eran-tany dia ny zavatra voalohany indrindra dia mila miezaka mitady fihavanana amin'ny olona rehetra. Amen. Miala zany ny fankalana, satria sarotra ny olombelona anankiray mihitsy ny mitia olona. Betsaka ny manana fahavalo, betsaka ny makalan-drahanina. Tsy tiako mihitsy fa ohatran'izao, alako iny, ohatr'izao iny. Ry havana, tena zava-doza. Tsy maintsy mitia ny olona rehetra isika. Mila isika tsy manana fahavalo intsony. Mila isika tsy manana fahavalo olombelona intsony. Na inona karakterany, na inona toetran'olona anankiray, dia mila tiavintsika foana iny olona iny. Mila tiavintsika foana. Mila isika mihavana amin'ny olona rehetra raha ohatra le olona te hihavana amintsika. Raha ohatra le olona te hihavana amintsika fa tsy azontsika terena koa le olona, safidiny io. Safidiny io raha ohatra tsy te hihavana amintsika izy, fa isika tia azy foana. Ry havana araka ny tenin'Andriamanitra hoe toy ny manambatra vainafo eo ambony lohan'ny fahavalo. Ry havana manaova soa foana, na dia tsy tianao ara ny olona anankiray. Manaova soa foana, tia foana le olona. Zafady. Satria raha ohatra isika mankahala olona
dia tsy mamela ny fahotantsika ny tompo, dia tsy ho tafiditra ny an-danitra isika, tsy ho tafiditra ny an-danitra isika. Tena mibaiko antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra izany. Ny azahoantsika ny lanitra dia izay ilay fahamasinana sy fahamarinana dia mankatoa an' Jesosy 100%, manaraka lalan'i Jesosy 100%, dia hitoetra ao anatintsika izy dia ho tafiditra any an-danitra isika. Zay no zavatra ataontsika dia ho tafiditra ny an-danitra isika, satria hitoetra ao anatintsika ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina. Rehefa tena marina sy mendrika isika ary natao batisa amin'ny ranobe koa tahaka an' Jesosy tao Jordana, mila tao batisa, ry havana, baiko ny tompony izany, baiko ny izany. Izay zavatra nataony tsy maintsy ataontsika. Araka ny teniny hoe mbola hanao zavatra lehibe, mbola mihoatra ary rehefa ao amin'ny tompo isika. Mihoatra, izany hoe tsy maintsy manao tahaka ny nalehany izany isika, dia mety hihoatra izany zavatra ataontsika koa. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Eto izany manambara izany ny tenin'Andriamanitra, iverina amin'ilay tenin'Andriamanitra tsika, eo amin'ny 9:10 dia izay hijanonany fanahy masina zany, izay hijanonany fanahy masina zany no hijanonako. Averiko vakiana kely ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ao amin'ny Jaona 4:20 hoy ny teny 9:10, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny Ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, sady mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Raha ohatra ka misy kely ao am-baibolinao akaiky ilay hoe mpananatra, dia ry ambany misy kely, dia hoe mpanampy zany, mpampahery na mpisolo vava. Zay zany ny asan'ny Fanahy Masina. Ary mbola misy asany marobe koa voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa io zany aloha no hoentsika eto anio. Ry havana, betsaka ny asan'ny Fanahy Masina. Izy zany no misolo vavantsika, Jesosy ihany koa misolo vavantsika. Hitanareo fa ray ihany ireo. Eto ny Fanahy Masina mpisolo vava, mpampahery koa izy rehefa tena efa reraka isika. Reraka ny ady atrehantsika dia mampahery antsika ny Fanahy Masina. Teny izany mihitsy. Ary mpanampy, tena mpanampy mahery ny Fanahy Masina. Tena tsapako goavana be mihitsy amin'ny fiainako. Tena mpanampy ary mananatra, ary tena mikarakara, tena be fitiavana feno mitafitafy mihitsy ny Fanahy Masina. Amen. Engany mba ho tsapanao koa aminao izany. Tena sambatra isika rehefa tena efa ao amintsika Fanahy Masina. Tsy tahaka antsika teo aloha intsony ny fiainantsika. Tsy tahaka ny teo aloha intsony. Ry havana, raha mijery ny sariko teo aloha aho dia tsy fantatro akory izahako. Tena tsy fantatro akory. Raha mijery ny sariko teo aloha ahako dia gaga ahako. Tena olona hafa ny sariko teo aloha ary izahako amin'izao. Tsy fantako intsony hoe io vehivavy amin'ilay sary io. Satria mbola voafatsy Satana teo aloha. Tena hoe isaorako an'ny tompo lehibe ny Fanahy Masina koa, ary ny Ray koa isaorako an'izy telo fa iray. Satria izy no manova, izy no manampy, ary izy no mananatra. Fananarany Fanahy Masina no natoy izao ahy. Engany ka matsapa an'izany koa ianao, ka efa niova tanteraka ianao. Ry havana, ny Fanahy Masina iray ihany no afaka manova antsika. Izy irery ihany no afaka manova antsika. Ary io Fanahy Masina io
dia araka ny teny Jesosy hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Mila aloha zany isika tia an' Jesosy dia mitandrina ny didiny, zay isika vao afaka andefasany tompo ny fanainy iray. Zay vao afaka isika mandray ny fanainy iray. Satria hoy Jesosy hoe ary izao angataka amin'ny iray, angataka amin'iray izy ary izy hanome anareo, ny iray mihitsy zany no hanome antsika, hanome antsika ny fanahy masina, hanome antsika ny fanahy masina mba ho eo amintsika mandrakizay. Eny ry havana, eo foana ny fanahy masina, eo foana ny fanahy masina rehefa tena ao amin'ny tompo ianao. Dia ny fanahy fahamarinana izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Amen. Zany mihitsy tompoko, tsy fantatra izao tontolo izao ny fanahy masina, tsy fantany satria mbola jamba izao tontolo izao. Ohatr'izany teo aloha, ohatr'izany teo aloha, fa ny fanahy masina, ny tompo no nampihiratra ny masom-panahy, dia ankehitriny mahiratra. Enganie ka ho toy izany koa ianao. Tsy hainy izao tontolo izao ho raisina ny fanahy masina, tsy hitany ary tsy mahazo ny fanahy masina izao tontolo izao. Tsy afaka omeny iray an'izao tontolo izao ny fanainy. Ny fanahy izao tontolo izao dia mbola fanahy Satana izany. Ahoana moa no hitambaran'Andriamanitra amin'ny fahavalony? Tsy afaka miara-mitoetra ireo. Fantatsika tsara fa ny mazava sy ny maizina dia tsy miaraka mipetraka ireo. Plasin'ny Satana efa voavoatra any amin'ny afo be. Andriamanitra ny an-danitra ambony indrindra. Mbola afaka ihany Satana sy ny firongony eo amin'ny lanitra voalohany eo. Mbola eo izy, fa tsy afaka izy mandray autorité any ambony indrindra. Andriamanitra ny ambony indrindra. Fa mbola eo amin'ny herin'ny rivotra izy, mbola mibahana ny fanomezam-pahasoavana antsika rehetra sy ny sorehetra. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina fa mbola eo amin'ny rivotra ambony eo anie izy, ary any amin'ny afo be koa isy ireo devolony manakana ny sorehetra avy any an-danitra. Raha ohatra ka tsy mifikitra tsara amin'ny tompo isika, dia izy no mangalatra ny fanomezam-pahasoavana sy ny sorehetra. Ry havana, mila isika tena matahotra mafy an'Andriamanitra ary tena miverina aminy mba hitoetra ao anatintsika ny fanainy iray ary eo amintsika. Isika zany ilay fahazavana ety amin'ity tany ity, mazava le isika. Toy ny jiro mitsilopilopy eo anatin'ny aizina le isika. Izay le fanahy masina, izay fanahy ny fahazavana izay, dia ny tompo izany, ny ray izany, izay ny ao anatintsika. Io no mahazava fa ny manodidina antsika dia maizina tanteraka. Maizina tanteraka. Izay teny izay dia mampatsiahy eto ny fanahy masina tamin'izay nivavaka alina tao amin'ny gropy, dia anisany tenen'ny fanahy masina izany. Isika dia jiro mazava fa ny manodidina antsika dia maizina tanteraka. Ry havana, mila isika mitandrina mafy. Andiy 7:10 horaisitsika dia vakiantsika izay asain'ny fanahy masina vakiana. Tsy amelanareo okamboty aho, akaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy. Satria velona aho dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia ahy,
ary izay tia ahy no ho tia ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Ry havana, izay le izy. Ny tompo tsy amelantsika ho irery mihitsy, tsy amelantsika ho kamboty izy, nefa ny sika na dia hoe zanak'Andriamanitra aza dia impirimpiri no menomenina, menomenina, monomonina, ohatrany hoe irery dia irery, dia miteny foana hoe fa ahoana re zao Andriamanitra ô, na hoe Jesosy ô, tsisy valim-bavaka, tsisy an'izao aho. Ry havana, sao de mbola tsy ao amin'ny tompo marina isika, na efa niala, na efa niala, dia tsisy intsony ny hoe fotoana hainoantsika ny tompo, fa variana amin'ny fiainan-tany. Dia tsy mare intsony an' Jesosy miteny, tsy mare intsony any fanahy masina mananatra. Dia mieritreritra hoe tsy miteny Andriamanitra, dia mieritreritra hoe navela ny tompo ho kamboty isika. Azafady, ny tompo dia tsy amelantsika ho kamboty, fa eo amintsika foana izy, tsy avelany irery isika rehefa tena zanany. Araka ny teniny eto, ny tompo dia mitana ny teny mandrakizay. Isika olombelona no miovaova, fa Andriamanitra tsy miovaova. Ho avy anie Jesosy, ho avy izy, ho avy izy akantsika. Zanany ve dia ho avelany ety ambonin'ny tany? Zanak'Andriamanitra anie isika. Ohatrantsika mananjanaka raha mananjanaka ianao. Raha mananjanaka ianao, dia ny zanakanao dia karakarainao. Hafa moa ny renina ny ray tsy mikarakara zanaka, hafa izany. Fa ho anao izay mikarakara ny ankonanao, dia ohatr'izay koa ny fikarakarany tompo antsika. Ohatr'izay koa. Eo ihany koa ny olona hoe tsy miteraka fa mikarakara ohatra hoe ankizy nitezaina na hoe olona hafa. Ary eo ihany koa ny amin'ny olona hoe mbola tanora zany, raha ohatra tanora ianao mihaino ato, dia hoe mety tsy ny ray aman-drenao no nitaizanao, fa mety ohatra hoe bebe anao na hoe olona hafa na tany amin'ny hoe kilasy mandro ohatra ianao. Reny toy ny rainao na ny reninao koa niteraka anao zany, satria tsy niteraka ihany no tena hoe mikarakara. Dia ireny izany tsy nafoy anao. Dia izay tsy nafoy anao dia ohatr'izay koa zany ny tompo amintsika, ohatr'izay koa Andriamanitra amintsika. Tsy amelantsika ho kamboty ny tompo, tsy amelantsika ho kamboty izy, fa eo amintsika foana izy. Izay no nahatonga azy ny teny hoe hiteny amin'ny ray izy dia ny ray andefa ny fanahy masina. Ny fanahin'ny ray, ny fanahin'ny ray eo amintsika ary ao anatintsika mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Dia eto ny tompo ny teny hoe vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao. Izao tontolo izao hoy izy, izao tontolo izao. Izay ilay nambarako teo. Maro ny olona miverin-dalana, maro ny olona eny amin'izao tontolo izao. Kanefa noho Jesosy eto hoe fa ianareo no ahita ahy. Isika izany no ahita azy. Eny tompoko, tena mahita ny tompo isika. Aleloia. Tena mahita ny tompo isika rehefa tena ao amin'i Jesosy. Maro ny fijoroana vavolombelona efa enao ato amin'ny ho avy Jesosy Kristy tompo. Maro dia maro izy ireny. Raha te hita ny tompo ianao, dia tena afaka ianao ahita azy. Raha mino ianao, raha mankatoa azy ianao, tahaka ny tenin'i Jesosy eto hoe raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Tsy maintsika tia azy dia mitandrina ny didiny. Dia tena iona aminy anie isika tompo, tena iona aminy. Tsy tantara akory, tsy vazivazy akory, tsy sangisangy akory, tsy fireharehana sanatria, fa tena zavatra marina fanetretena natrehan'i Jesosy, fa miaona amin'ny tompo isika. Ry havana, raha te hitrany an-danitra isika, dia mila isika tena mahafantatra ny tompo, mahafantatra n'Andriamanitra, izay tompontsika, izay ivavahantsika. Fantatrao marina ve ny fanahy masina? Fantatrao marina ve ny tompo? Fantatrao marina ve Andriamanitra? Ry havana,
sao dia mbola tsy tena ao amin'ny tompo ianao, sao dia mbola tsy mahafantatra marina ilay Andriamanitra lehibe indrindra ianao, ka fahazarana fotsiny no ataonao. Mila zany isika amin'izao fotoana izao tena miverina tanteraka amin'ny tompo mba tena hiaina tokoa ny fiainan-danitra sady etỳ ambony tany. Izay mihitsy no tena tokony ho izy. Mila efa miaina sahady ny fiainan-danitra sahady. Ny ten'Andriamanitra vakiantsika teo alohan'ny fotoana nanomboka, satria mibaiko koa zany eto fanahy masina namadika baiboly eto verina kely ao amin'ny jaona toko 4:2-4 hoy ny ten'Andriamanitra vakiako amin'ny anarany: ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa dia mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Amen. Zay vao nandeha le verset telo hoe fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny, raha ny tena vavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Tsy vakiako intsony 5:20. Ry havana, eto izany ny tenin'Andriamanitra dia reo olona sasany dia mivavaka amin'izay tsy fantatrany, mivavaka amin'izay tsy fantatrany. Sao dia ao anatin'ny olona vavaka amin'izay tsy fantatranao ianao hatramin'izay ka tsy niaona mihitsy tamin'ny ray, fa mety anio ianao vao tena hoe nahatsapa hoe ohatr'izao kay ny mivavaka amin'ny ray, dia amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mety anio ianao vao mahatsapa hoe ny fanahy masina ny ka izy eo koa, ary tsy azontsika ho raisina raha tsy efa tena ao amin'ny tompo isika. Andriamanitra mahita antsika, ny tompo mahafantatra tsara mihitsy hoe tena efa mendrika ve isika ao amenan'ny fanahy sa tsia. Ry havana, mahita ne Andriamanitra ary velona ne Andriamanitra, velona ne izy. Ho avy izy tompoko, ho avy izy. Vonona ve ianao, vonona ve ianao hiaona amin'Andriamanitra? Efa tena ao anatinao marina ve ilay fanahin'Andriamanitra? Efa tena ao anatinao marina ve ilay fanahy masin'Andriamanitra? Tokony ho izy no ho heninao, fa tsy fanahy ratsy intsony no heninao amin'ny sofinao. Ny fanahy ratsy dia mitarika amin'ny zavatra ratsy maro, fitenenan-dratsy, avonavona, fahalotona isan-karazany, fijejoana, fitiavam-bola, fitiavan-tena, fijangajangana, fanaom-potsampy. Zany dia mbola fanahy Satana daholo izany. Tsy any ray izany, tsy any ray izany. Rehaka izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray, fa avy eto amin'izao tontolo izao ihany izany zavatra izany. Ry havana, mila zany isika tena mitandrina mafy dia mafy tokoa tompoko. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaona toko 4:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra 5:20: amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izao ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izao ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Efa vitantsika teo iny. Araka ny teniko teo, iseho amintsika marina ny tompo. Eto zany ny tompo dia manambara ihany koa, izy ambarany koa zany fa hoe 5:20 hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko, ary ianareo dia ato amiko, ary izao ao anatinareo. Amen. Hitanareo zany, ny tompo zany ao anatintsika koa, ny fanahy masina ao anatintsika koa mandrakizay, dia ny tompo ao anatintsika ihany koa. Efa roa zany zay, efa roa izay. Ho hitantsika hoe fahatelo Andriamanitra, hitantsika zany ray avy eo. Efa roa zany izao fanahy masina ao anatintsika, izy ao anatintsika mandrakizay. Jesosy ao anatintsika ihany koa, ary ao amin'ny tompo koa tsika, any an-danitra ane isika. Ny fanahintsika any ny fanahintsika raha tena ao amin'ny tompo isika, any ny fanahintsika. Isika ety fa fanahintsika any. Za miteny zao eto io dia any ny fanahiko, any amin'ny ray any. Ny tompo mahita any ny fanahiko.
Ianao koa raha tena anatin'ny fanahy ianao izao, ianao mihaino eto, raha tena anatin'ny fanahy hoy aho dia any koa ny fanahinao. Raha tena anatin'ny fanahy ianao. Fa raha tsy anatin'ny fanahy ianao dia eto ambonin'ny tany ihany ny fanahinao na voafatotra any amin'ny elo. Ry havana mila mitandrina isika tompoko. Dia eto zany manambara zany Jesosy fa ao amintsika izy ary isika ao aminy. Zay ny eny andininy 20. Dia hidintsika ny andininy 20. Hoy Jesosy, azafady, hoy Jodasy tsy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? Dia namaly azy Jesosy hoe, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa ny iray izay naniraka ahy. Amen. Zay le izy. Eto zany Jodasy tsy Iskariota, niteny tamin'ny tompo izy izany. Ozy zany miantso an' Jesosy hoe nahoana no aminay ihany no isehoanao, fa tsy amin'izao tontolo izao koa? De eno tsara ny namaliany Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy. Zay zany, mila mitandrina ny teniny. Mila mitandrina ny teniny. De hoy ny tompo hoe ary ny raiko ho tia azy. Ho tiantsika zany Andriamanitra. Ho tiantsika zany Andriamanitra satria mitandrina ny tenin'ny tompo isika. Hoy ny tompo mitandrina ny teniko izy hitandrina ny teniko izy dia ny raiko izy ho tia azy, ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Amen. Zay zany, eo zany ny ray fa ao anatsika ihany koa. Zay le 3 fa iray. Zay le 3 fa iray. Ny fanahy masina, Jesosy ny ray ao anatintsika izany. 420 izay tsy tia ahy dia tsy mitandrina ny teniko, ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any iray izay naniraka ahy. Amen. Hitanareo zany, teny ny tompo eo ambony, eo amin'ny andiny 20 hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy. Teo izy ny teny fa ny teny zany dia azy. Dia eo ambany indray izy ny teny hoe ny teny izay renareo dia tsy ahy fa any ray izay naniraka ahy. Amen. Zay le hoe 3 fa iray. 3 fa iray. Ary ny teny mihitsy Jesosy andiny 20 hoe hanorina fonenana ao aminy zareo zany. Izahay hoy izy. Izahay hoy izy. Averiko kely eo eo amin'ny tapany ambany hoe ary ny raiko tia azy, ary akao aminy izahay ka hanorina fonenana ao aminy. Amen. Zay zany, ny tompo, ny ray, ny fanahy masina ao anatintsika ny izy ireo. Ao anatintsika ny izy ireo. Tokony tsy atahotra ny fahavalo mihitsy isika, fa ngeza be ny ao anatintsika. Ngeza be ny ao anatintsika. Tsara ny tompo Andriamanitra antsika. Tsara ny tompo Andriamanitra antsika. Inona no tokony anahinao? Inona no mbola mampanahinao? Tsy tokony anahy intsony isika. Tsy tokony anahy intsony isika. Amen. 20. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina, izay iray ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Ry havana, zay le izy. Eto zany Jesosy dia niteny izy amin'ireo mpianatra fa ny fa ny mpananatra izany dia ny fanahy masina.
fa ny mpananatra izany dia ny fanahy masina izay iray ny ray amin'ny anaran'i Jesosy izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Izy zany no ampianatra, nampianatra an'ireo mpianatra Jesosy aloha, ireo apôstôly na ireo vehivavy koa. Ny fanahy masina nampianatra an'izy ireo no lasy Jesosy. Tadidio tsara fa 20 izy ireo tao amin'ny chambre haute tamin'ny fanahy masina tonga any boky ny asan'ny apôstôly izany hoe 2 20 isa izy ireo. Lasa aloha jereko tsara hoe 2 izy teo so tsy de diso ny teny ka bediny tompo eo ahako rasy jereko kely. Asan'ny apôstôly 2 loma tsy hamarinina tsara fa tsy mety raha ohatra amin'ny teny diso Asan'ny apôstôly 2 saotra Jesosy, saotra fanahy masina. Asan'ny apôstôly 2 andininy 2 tamin'ny fanahy masina tonga zany tamin'ireo mpianatra Jesosy maro be izy ireo nalàna vavy tamin'izany, tsy nihetsiketsika tao amin'ny chambre haute ny baiko mihitsy ny tompo alohany izy ireo anao ny asan'Andriamanitra. Tsy maintsy feno ny fanahy aloha, tsy maintsy feno ny fanahy aloha. Ry havana izay mihitsy ange no ataon'ny tompo tsy maintsy amboarin'ny tompo alohany indray ny posta ny tsiraray avy, alohany indray ny asan'Andriamanitra ny tsiraray avy. Tsy maintsy feno ny fanahy masina, izay vao tena hoe tanteraka ny asan'Andriamanitra. Eto zany ny fanahy masina, izy fanahy masina no ny ray tamin'ny anaran'i Jesosy. Izy no ampianatra zany an'ireo mpianatra Jesosy ary ampatsiahy zay zavatra rehetra zany nataon'i Jesosy sy notenenin'i Jesosy tamin'i Jesosy nandalo teto ambonin'ny tany. Dia tena izay tokoa satria jerevo ny boky nosoratan'ireo mpianatra Jesosy. Jerevo ny boky nosoratan'izy ireo manomboka amin'ny Matio, Marka, Luka, Jaona. Jerevo ny tantara nosoratan'izy ireo. Eo ihany koa ireo lasa rehetra ao amin'ny asan'ny apôstôly Paoly sy ireo mpanompon'Andriamanitra isan-karazany. Jakoba, misy an'i Joda koa ao fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Ireo tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no mampatsiahy izay nataon'ny tompo, na ny zavatra nataony tamin'ny fiaina kokoa aza dia ny fanahy masina no mampatsiahy. Indraindray ne zahako rehefa hanao video dia mieritreritra hoe inona fanahy masina no ataoko, video inona no ataoko, mangataka amin'ny tompo aho zany, mangataka amin'ny fanahin'ny tompo zany hoe inona ny video ataoko. Indraindray manomana video ahako zay voasoratro, izy no jereko fa rehefa hanao an'ilay video dia mampatsiahy ahy ny fanahy masina mampatsiahy ahy ny fanahy masina zavatra hafa, nofy hafa na fahitana hafa izay no ampatsiahiviny ahy. Dia iny zany no ataoko. Zay ilay mampatsiahy zany ny fanahy masina. Izy no mibaiko. Na dia efa nanomana video anankiray ary nanomana hoe hanao video anankiray azafady nanomana hoe hanao video anankiray dia efa nosoratako ohatra ny verset ohatr'izany dia tsy inona ohatra no tiany avoaka. Dia na dia efa hoe niomana ary ahako dia tonga dia hafa ny ampatsiahiviny ahy, dia manaraka ny fanahy masina fotsiny ahako. Amen. Zay zany ilay izy ka voninahitra ho an'ny tompo. Zay ny fanahy masina antsika, tsara ny fanahy masina, tena tsara ary tena mamy ny fitiavany ray antsika. Lehibe io Andriamanitra antsika io, tsy takatra hiverina izy. Izy no ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Izay nolazainy tompo tamin'izy ireo izany. Ry havana, io ilay fanahy masina io ilay mandrakizay araka ny teneniny eto, mandrakizay. Isaorantsika ny tompo lehibe fa jerevany ny fanazavan'ny fanahy masina ny teniny anio. Hafa ny fanazavany tamin'ny nanaovako video anankiray hafa tamin'ito verset ito. Hafa indray ny ambarany ito satria izay no tiany.
izay no tiany ambara. Raha isitsika ny andininy fa 7 dia ho hitantsika eo izay toizany eo ambany. Hoy ny teny Tompo, ho vakiko amin'ny anarany. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza mangorohorona matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha ao, nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ay ianareo dia ho faly, satria makany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny dia efa nilaza taminareo aho, dia tsy mbola tonga izany, mba hinoa anareo rehefa tonga. Amen. Ry havana, fiadanana no avelan'ny Tompo amintsika. Fiadanam-po, fa tsy hoe koa hoe fiadanana be vola be na hoe arena be. Mila mitandrina isika. Ny fiadana zao tontolo zao dia fantatsika tsara olombelona tsiraray avy. Miliba manara-po amin'ny fomban'ny tany. Izay ny fiadanana amin'ny tany. Miliba manara-po amin'ny zavatra ratsy. Izay le hoe fiadanan'ny tany. Izay tiany nofo ihany no ataony nofo. Izay le fiadanan'ny tany izay. Fa eto ny Tompo dia miteny hoe fiadanana no avelako ho anareo. Ry havana, io fiadanana omeny Tompo io dia tsy voavidintsika vola io. Tsy voavidy vola fa tena fiadanana tena tanteraka mandrakizay io. Fahasambarana io. Milamina avokoa ny fiainanao rehefa tena ao amin'i Jesosy ianao. Misy ny olana fa tsy tahaka ny olana ao amin'izao tontolo izao. Milamina ny fanahinao, milamina ny nofinao, tsisy anahinao, na ho faty ary ianao zao dia zao, dia milamina ny fonao. Tena fiadanana iray. Ny tena zanak'Andriamanitra dia tokony tsy hatahotra ho faty, fa ody any an-trano. Satria ny Tompo dia nanome antsika fanomezana. Zao tontolo zao tsy nomeny an'izany, fa isika nomeny fanomezana mihoatra lavitra noho ny volamena, tsy voavidy vola izany. Izay no mahatonga azy miteny hoe aza mangorohoro na matahotra ny fonareo. Amen. Alao anatin'ny fonao ny fatahorana raha tena ao amin'i Jesosy ianao. Alao anatin'ny fonao. Raha tena manana ny Tompo isika dia tokony tsisy tahotra intsony anatin'ny fontsika. Alléluia. Mialatsiny kely fa hitako hoe tapaka kely le connexion. Mialatsiny satria telefona vaovao izy ity sorako an' Jesosy satria nomeny Tompo telefona vaovao. Azo moa zany fa tsy anahy akory satria asany ataoko an' Jesosy dia telefona ny Tompo vaovao zany izy ity dia tapaka kely teo mbola miezaka manamboatra an'le izy moa zany dia mbola be dia be zavatra novaina koa ka mino angambany fa mahino anah angamba nareo matoky angamba fa mahino angamba nareo ndrasa hoe nokely amin'le atao amin'ny anankiray angamba satria tsy moramora ihany saotran'i Jesosy toy izantsika zany. Saotran'ny Tompo mandeha izy io. Hoy aho teo hoe hafa hoy aho ilay fiadanana omeny Tompo antsika. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Tiantsika ny iray ary tena mamy isika. Raha ohatra tsapantsika tsara ny fanomezany iray fiadanana ho antsika dia tena anisany sambatra isika. Satria ny fanomezany iray
ka mandrakizay any an-danitra, fiadanam-po, fiadana ny fanahy ary tena fahasambarana feno rehefa ao amin'ny Jesosy isika. Ka tokony izany isika mahatsapa tanteraka mihitsy izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Raha ohatra mbola tsy tsapanao izany ny hoe fiadanana ao amin'ny ray, dia anio izany dia tsapanao hoe ny fiadanana ao amin'ny ray dia ny mankatoa azy, mankatoa ny didiny dia manaraka ny sitrapony izany. Izany ilay fiadanana ao amin'ny ray. Ry havana, tiantsika ny tompo maminy isika. Oka ho tsapantsika tsara fa Satana anefa tsy tiantsika. Tsy tiantsika ny izy ary angalatra ny fiadanana izay nomen'Andriamanitra antsika io anie no tetikany. Angalatra satria tsisy azy na dia iray akory ara. Fa ny zavatra tiany atao dia angalatra ny soa rehetra izay nomeny iray antsika. Ry havana, zavadozana izany. Ka tokony isika tena hoe mitandrina mafy izany mba azahoantsika, hitazomantsika ilay fiadanana nomeny tompo antsika. Izao tontolo izao tsy mahazo izany, hoy ny tenin'Andriamanitra. Izao tontolo izao zany tsy manana an'izany. Araka ny teny tompo hoe tsy tahaka ny fanomezana tontolo izao no fanomeko anareo. Ry havana, izao tontolo izao afo ny azy. Satana no manome azy fa ny valin'iny dia afo be ny andrasany. Afo be satria tsy azo akory tsy zavatra ananan'ny Satana. Ampitambaza ny olona dia aveo dia vonony. Ry havana, mila mitandrina mafy isika. 9:20. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Izay ilay hoe ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy tompoko, ho avy izy akatsika. Aleloia. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'ny iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Amen. Zay izany. Lasa nakany amin'ny ray Jesosy dia ho avy indray izy akatsika. Satria manambara izy eto hoe ny iray lehibe noho izy, Andriamanitra lehibe noho izy, dia ho avy Jesosy akatsika eo amin'ny rahona lanitra. 10:20. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia eny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Amen. Ry havana, miteny amintsika zany ny fanahy masina anio. Milaza amintsika zany ny fanahy masina anio, satria izy ilay mpananatra no ao anatintsika ary eto amin'izao ora sy fotoana izao. Enganekany aminao koa izy. Ary Jesosy Andriamanitra ato anaty kokoa, enganekany aminao koa izy. Miteny amintsika zany izy telo anio fa ho avy Jesosy. Miteny zany ny tompo anio mba inonao tompoko, miova, miala amin'ny ratsy rehetra, mandehana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, okivavaka araka ny fanahy, araka ny tenin'Andriamanitra teo izay novakiantsika teo. 9:30 farany. Tsy hilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrian'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Fa mba ho fantatra izao tontolo izao fa tiako ny iray, ary araka izay nandidiany iray ahy dia izany no ataoko, mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Ry havana, mampitandrina antsika Jesosy fa ho avy ny andriana an'izao tontolo izao. Isatana io tompoko, ho avy izy.
ho avy izy ny andriana n'izao tontolo izao, eto de manambara ny fanahy masina. Zay le lehibe an'izao tontolo izao, izay le lehibe an'izao tontolo izao. Ny fomba rehaky ny tany rehetra dia any Satana izany. Zay voatarika ny rehetra dia an'izao tontolo izao izany. Ry havana, ho avy zany ny lehibe an'izao tontolo izao. Engane ka tsy ho lehibe anao izy, engane ka Andriamanitra no lehibe anao, engane ka Andriamanitra irery ihany, Jesosy irery ihany no ho lehibe ny fiainanao, ka mba ho tafiditra any an-danitra ianao. Ry havana, engane izy ihany no tena ho lehibe ny fiainako koa, izy ihany tompo no lehibe ny fiainako, izy ihany. Mijoro vavolombelona eran-tany aho, fa Jesosy ilay Andriamanitra, izy no lehibe ny fiainako. Oka ianao hijoro, oka ianao hirehare ho an'ny tompo, izy no ato anatiko, Jesosy no Andriamanitro, Andriamanitra rery ihany no raiko, izy rery ihany no mpanjaka ny fiainako. Mijoroa ianao, mijoroa ho an'ny tompo. Izy Jesosy ilay velona sy mahery avy Nazareta, izy no Andriamanitro, izy rery ihany no lehibe ny fiainako. Fanahy masina no patronako, izy rery ihany no angovitako, izy rery ihany no angovitako, Andriamanitra rery ihany no angovitako. Engane ka ho toy izany koa ianao, ka angovitra anatreh'Andriamanitra ianao, angovitra anatreh'Andriamanitra irery ianao, satria ny fahavalo efa any ambany faladiantsika, efa any ambany tongotritsika, efa vohitsakitsaka ny fahavalo, fa engane Andriamanitra irery ihany no angovitanao koa. Ry havana, tiantsika ny tompo ho avy ny fahavalo araka tenin'Andriamanitra eto. Ny tenin'Andriamanitra eto dia mampitandrina antsika ny tompo. Efa miverina matetika eto io teny ito, fa averiny fanahy masina dia averintsika. Hoy ny tenin'ny tompo eto, fa ny velan'ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Apokalipsy 2:20-20. Ry havana, afo be izany, afo be izany, zao tontolo izao izany. Zany no fiainana amin'izao tontolo izao. Afo be, miteny tenin'Andriamanitra fa any ivelany, any ivelany, any amin'ny afo be izany. Ry havana, fatatsika zay anio ny asan'ny fanahy masina, ny asan'ny fanahy masina. Afaka ianao mametraka fantany amin'ny tenanao. Tena fantatrao marina ve ny fanahy masina? Fantatrao marina ve ilay fanahiny iray? Fantatrao marina ve ilay Andriamanitra tompoinao? Ry havana, raha fantatrao marina ny Andriamanitra tompoinao, dia tokony mivavaka tanteraka amin'ny fanahy sy ny fahamasinana ianao. Tokony maka-toa mafy an'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ry havana, manasanao aho andohalika hiaraka amiko hivavaka, hibebaka isika, hibebaka isika eo anatrehan'Andriamanitra. Eto anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao, ny mombanao manontolo. Izy rery ihany no afaka amelanao, izy rery ihany no afaka amindra fo amintsika tsiraray avy. Ianao no mahalala ny otanao, ianao no mahalala ny fiainanao. Za tsy mahafantatra anao, tsy mahafantatra ny mombanao, ary tsisy azontsika fenina eo anatrehan'Andriamanitra, tsisy azontsika fenina tompoko eo anatrehan'Andriamanitra, fa ho hita miharihary isika tsiraray avy eo anatrehany iray. Ka aoka hitondra ny tenantsika isika, hibebaka eo anatrehan'i Jesosy, eto anatrehan'ny tompo ny mombanao. Za koa hitondra ny tenako, hivavaka ao anao koa nefa ny ao. Fa raha tsy hivavaka ianao, raha tsy hitondra ny tenanao ianao, dia ho verimaina foana izany, fa tsy hainanao ny tompo, tsy hainanao ny tompo. Mila isika manetry tena mafy eo anatrehan'ny tompo, satria izy no mpanjaka, izy no mpanjaka,
raha makany am'birao isika na mandeha manatrika olona manam-pahefana isika dia ahoana ny fomba ataontsika na ny fitafintsika zany na ny fombantsika izany maika avafa Andriamanitra izay nahary antsika, izay nanamboatra antsika, izay namindra fo tamintsika. Ry havana mibeba ho an'ny fananao, ho an'ny fananao mba ho tafiditra any an-danitra, mba ho tafiditra any an-danitra. Mivavaka isika tompoko, mivavaka isika tompoko. Jesosy, ndreto izahay Jesosy, mandohalika Jesosy izay afaka mandohalika tompoko. Hitanao koa tompo ireo izay tsy afaka mandohalika Jesosy noho ny tsy fahasalamana Jesosy, na koa Jesosy ny fahanterana Jesosy. Jesosy malalala, mangataka ny fanondramponao izay Jesosy, araka ny teny Jesosy izay enina teo Jesosy. Mananatra anay ianao Jesosy, mananatra anay ianao Jesosy, satria ho avy ianao Jesosy. Eny mametraka ny fantanianao ankehitriny, apetraka ao aminay ny fantaniana ankehitriny hoe fantatray ve ny fanahy masina. Fanahy masina matahotra anao izany, matahotra anao izy satria lehibe loatra ianao, masina ianao, ianao ilay mpananatra, ianao ilay eto aminay, ianao rery ihany no afaka miasa aminay, ianao ilay nalefa ny iray, ianao nalefa ny iray ka tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana izay. Manetry tena izay Jesosy, manetry tena izay fanahy masina, manetry tena izay iray malala eo anatrehanao. Mifona Jesosy ny amin'ny tsy famendrehanay, mifona ny amin'ny tsy fahaizana mivavaka, indraindray dia hivavaka araka ny nofo. Mifona Jesosy, mifona Jesosy, satria tamin'ny andro tsy fahalalana izany, fa ankehitriny Jesosy eo dia mahalala ny olona tsiraray avy izay mare ato, fa tsy maintsy mila mivavaka araka ny fanahy izay, araka fahamarinana, ka mangataka ny famindramponao, mangataka famelana avy aminao Jesosy, mamelanay, amboary izay Jesosy, diovy izay Jesosy, mba ho mendrika anatrehanao, diovy izay Jesosy mba ho mendrika anatrehanao. Ho any amin'iza moa izay ratsoaninao, fanahy masinao manatrehanay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Amboary izay, avaozy izay, avaozy izay fanahy masina, ampianary izay fanahy masina, tario izay, satria ianao ilay mpisolo vava, ianao ilay mpisolo vava, ianao ilay fanahy ny iray eto aminay mandrakariva, eto aminay mandrakizay. Eny sasao amin'ny ranao izay Jesosy, diovy amin'ny ranao ny fisainanay, diovy amin'ny ranao ny masonay, diovy amin'ny ranao Jesosy ny vavanay, ny tananay, ny tongotray, ny lohanay, ny mombanay manotolo Jesosy, satria mpanota izay, mpanota tsy mendrika izay Jesosy. Ho any amin'iza moa izay Jesosy, okenao Jesosy ampahery ny tsiraray avy izay miezaka mivavaka aminao Jesosy. Tompo malala ho, ampaherezo ny tsiraray avy Jesosy, mba hijoro tsara, mba atody Jesosy ny hazakazaka izay alehanay ity ambonin'ny tany. Fanahy masina tsara indrindra, misaotra anao ny amin'ny teny rehetra izay nomenao anay ity, misaotra ny amin'ny fananarana, misaotra ny amin'ny teny mamy, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny fitiavana. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy malala ny amin'ny famindrampo, mamindra fo ray, mamindra fo aminay,
satria zanakao izay te hitra ny an-danitra izahay iray malala aoka mba tena ho anisan'ny zanakao tokoa izahay ka tsy nalabaraka ny anaranao ka tsy nalabaraka ny anaranao ray fa tena iaona aminao tena iaona aminao ray malala satria anao no Andriamanitra mendrika hoderaina mendrika kalazaina mangataka ny famindram-ponao foana izay mangataka ny fitantananao ho any amin'iza moa izay ray ho any amin'iza moa izay ray raha tsy ho any aminao rery ihany ianao ihany no anantonanay ianao ihany no angovitanay ray ka mangataka ny famindram-ponao ray mangataka aminao Jesosy mangataka aminao Jesosy ianao no antsonay ianao no derainay ianao rery ihany Jesosy okenao tompo anatrika anay tsiraray avy okenao ray anavao anay tsiraray avy satria tsy mendrika izahay tsy mendrika izahay ray tsy mendrika izahay ray ianao no Andriamanitra masina sy mahery ianao Andriamanitra masina sy mahery amboary zay Jesosy amboary zay Jesosy amboary zay Jesosy mila anao zay fanay masina sasao amin'ny ranao zay Jesosy oka ny ranao Jesosy no sotroana itsiraray avy satria ny ranao Jesosy ilay raha sarobidy teo ambony azy fijaliana Jesosy no natolotra ho anay Jesosy raha tsy voavidim-bola Jesosy tsy voavidy izao rehetra izao Jesosy na ny tany sy ny lanitra raha Jesosy any ambany tany ara tompo dia tsy ahavoavidy ny ranao sarobidy Jesosy izay natolotra ho anay Jesosy tompo malala tsisy raha hafa Jesosy afaka mila ny fahotanay fa ny ranao irery ihany indray mitete fotsiny Jesosy dia efa nanadio ny fahotanay rehetra sasao zay Jesosy sasao zay Jesosy amin'ny ranao soa sasao Jesosy amin'ny ranao soa rakofy amin'ny ranao soa Jesosy malala ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy tondram-bavaka izay tompo izay manankonana Jesosy mivavaka ao any ankonanay Jesosy amboariny tsiraray avy mamelany tsiraray avy Jesosy amboary tompo nakizy tsiraray avy amboary Jesosy ny vadinay tsiraray avy izay manambady amboary koa Jesosy ny ray aman-dreny tsiraray avy ny fianakaviana tsiraray avy Jesosy hoentinay ao anatrianao tompo hoentinay ao anatrianao Jesosy ny havana Jesosy tompo ny namana izao tontolo izao Jesosy ny gasy manontolo tompo hoentinay ao anatrianao amboary Jesosy amboary izay mibebaka aminao Jesosy satria ho avy ianao Jesosy ho avy any amin'ny raha alanitra ianao Jesosy mibebaka ho any tany izay Jesosy mibebaka ho any tany izay Jesosy ty zava-doza ny afobe Jesosy mangataka ny famindram-ponao mangataka ny famindram-ponao Jesosy maro ny loza misy eo eran-tany amin'izao andro farany izao ka tany izay efa tsy mahatananao Jesosy tany izay ray eno ianao Jesosy eto tsy amilanareo kamboty aho teny nomenao anay teo izany misaotra anao Jesosy fa eto aminay mandrakariva tokoa ianao ary ny fanay masino dia eto aminay mandrakizay misaotra anao Jesosy malala Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavan-dehibe misaotra ny amin'izay rehetra nataonao ary mbola ho ataonao aminay Jesosy misaotra ny amin'izao fotoana izao Jesosy malala misaotra tompo misaotra ny amin'ny fanahy masina izay loharano miboiboka anatinay izay efa zanakao tsiraray avy loharano tsy mety ritra izany loharano tsy mety ritra izay miboiboka ato anatinay Jesosy ny fanahinao toy loharano velona tsy mety ritra Jesosy misaotra anao satria teo aloha izay dia tany maina
tany dezera zay teo aloha Jesosy io fa kehitriny izay dia tany lonaka Jesosy io satria ny loharanonao Jesosy io eny ilay fanahy masina no mikoriana ato anatinay ka misaotra anao fanahy masina, misaotra anao ray malala, misaotra anao satria ilay loharano no mikoriana ato anatinay dia ilay fanahinao ray oeto izay eo atombotrao oeto izay ray malala eo atombotrao Jesosy, mila anao fantatra izay oeto olonao tsiraray avy eo atombotrao Jesosy, hitsaokanao, hideranao satria tsara indrindra ianao. Feno ianao izay fanahy masina, diovy ny masom-pananay, diovy mba ahiratra ahitany tsy hita ahitany tsy hita satria ny hita dia mandalo foana izany fa ny tsy hita no aritra mandrakizay. Any aminao izany ray malala, any aminao izany ray malala mandalo ihany izay eto Jesosy fa any aminao no mandrakizay Jesosy. Misaotranao fanahy masina fa eto ianao, mameno anay ianao fanahy masina, mameno anay ianao fanahy masina, ianao ilay Adonay, ianao ilay El Shaddai. Misaotranao Jesosy, misaotranao fanahy masina, misaotranao fanahy masina, misaotranao fanahy masina, misaotranao fanahy masina, misaotranao fanahy masina. Alleluia, alleluia, alleluia. Rabosa sararabababosh, kirabosa naradabosh saradesta radadota savaras, kiradosta radarata sarodabasta radarasta radas, kirata brotoposta radarataposta radarataposta, kiradosta radarata radarapota radarasubas, kiradosta radarapota radarasubas, kiradosta radaras, kiradosta radaras. Radosa radabasta radodota radaketta radasa radodostas, kiratasata posta radasa kirabatata radapotas, kirutista radakata turadasa radastorikis, kiraporto radaketta radapos radak, kirabokkarista bata kirabarastas. Sotrano Jesús, sotrano fanahy masina, ilay fanahy masina ray, feno ianao izay, feno ianao izay, feno ianao izahay. Rahima raradasa rabosa kadadasa kirabota kidasi radakosa radakosa, irahosa naradasa raboka desa dedarasa nabokota razakis, serikopo sepata rabosa bodesa karabas, kirabosa dedas. Misy marary ato fa ho sitrana, ny tompo manasitrana anao, ny tompo manasitrana anao. Sarkasa dataposaka dadadisa dadados, fanahy ny fanasitranana, rasita rabadosa dadadisa dadaposaka dadasis, kiratesa darabasa dadadorsa dadadisa darabata dadaborekets, kirapota dadadisa dadadaposa dakadapasopatikisata, rapatoko radadasa dadaparapastakis. Rada para teropotet radesi para tokusta teresidekis. Karadossa te para takasta da pada pasala da testa da pada pes. Karadassa da para test. Kadassa da para pada pada kat. Laswa. Falito. Sautranao Jesus. Sautranao tompomananao, ho any amin'iza moa izay ratsy ho any aminao, ho any amin'iza moa izay ratsy ho any aminao Jesosy. Eto ianao Jesosy, eto ianao, ilay fanahy ny fanasitranana, fanahy ny faherezana, fanahy ny fifaliana. Eto ianao, mitsaoka anao, mideranao, eny mitsoka ny fanahy masina, mitsoka ny Saint-Esprit de Dieu.
raiso ny fanasitranana avy amin'ny iray, raiso ny pe, raiso ny pe avy amin'ny iray, raiso ny fifaliana avy amin'ny iray, raiso ny fifaliana avy amin'ny iray, raiso fa afaka ny fanahinao, voafafa ny fanahinao, rameno ianao, rameno ianao. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers. Tu es l'Adonai, El Shaddai, Yeshua Mashiach. Tu es le seul Dieu, seul Dieu. Oui, toi seul, Jésus, Christ de Nazareth. Oui, ianao irery no mpanjaka, ianao irery no Andriamanitra, ianao irery no mendrika ho deraina. Oui, ianao le alpha et oméga, ianao le fiandohana ary fiafarana, ianao irery ilay mandrakizay, ianao irery l'éternel Dieu, ianao irery le mandrakizay, ianao irery le mandrakizay. Oui, l'Andriamanitra mandrakizay, mitsoka aminao ny herin'ny fanahy masina, ary toy ny oksizena ianao, ary toy ny rivotra oksizena ianao, namidy avokoa raha ny varavarana ny tranonao, ohatr'izay ny ataonao ato. Eny, tonga any aminao raha tena ao amin'ny tompo ianao. Eny, rivotra tsy mitovy ety ambonin'ny tany izany, rivotry ny lanitra, rivotry ny lanitra no tonga eo amintsika, zanak'Andriamanitra eran-tany, eran-tany. Mitsova fanahy masina, mitsova fanahy masina, mitsova fanahy masina. Saint-Esprit de Dieu, gloire à toi, gloire à toi. Eto izay anatrany iray, eny, misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao, mitsoka aminay ianao, mitsoka aminay ianao, saotra anao fanahy masina, saotra anao fanahy masina. Ray malala, makasitraka, misaotra mitera, eto aminay tokoa ianao, ary ao anatinay ianao, ao anatinay ianao. Oui, car ton nom est saint, Père, très saint ton nom. Oui, car ton nom est très saint, saint. Oui, oui Seigneur, oui Père, saotra anao, ianao l'Andriamanitra velona, eto aminay ianao, saotra fanahy masina, mamelombelona ny fananay ianao, manasitrana ny aretina rehetra ianao amin'izao ora sy fotoana izao, manafaka ny douleur rehetra ianao amin'izay zanakao marary, apetrao amin'ny tenanao izay marary ny tananao, raha tsy tratra ny tananao moa ny douleur aminao, raha tsy tratra ny tananao dia mitenena fotsiny ianao fa fantatry ny fanahy masina, tonony aminy ohatra hoe ny atokanao ohatra
raha tsy tratranao dia tonoa ny aminy hoe ny atoko fanahy masina sy tranona, tonoa ny aminy fa manasitrana izy amin'izao ora sy fotoana izao. Eo ny rivotry ny fanahy masina fa minoa araka ny fanahy sy ny fahamarina, araka ny fanahy sy ny fahamarina. Eny ny cercle ny fanahy masina no manodidina anao raha mino ianao, raha mino ianao, satria izany no amiko araka ny fanahy, izany no amiko araka ny fanahy. Oxygène ilay loharano mibohibohika mangatsiatsika ny tenanao, oxygène tsy ohatry reto ambonin'ny tany. Eny sotranao Jésus, miditra amin'ny toerana masina tompo isika araka izany iray izany. Oui, eo anatrehany ray. Oui, sotranao Jesosy, sotranao Jesosy. Voninahitra ho anao ray, dera ho anao ray, sotrany amin'izao fotoana alina izao. Misaotra ray, misaotra ray. Okanao anasitrana Jesosy izay marary an-doha, okanao anasitrana tompo misy olona marary an-doha ato, eo amin'ny andrinao, apetrao amin'ny andrinao ny tananao, fa sitrana zao dia zao ianao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Fanahy ny tompo manasitrana anao zao dia zao. Miala loharenin-karetina, miala loharano-karetina, dorana amin'ny afo ny fanahy masina, dorana amin'ny afo ny fanahy masina. Izy koa marary fo, petrao amin'ny fonao ny tananao, petrao amin'ny fonao ny tananao, ary etrao an-damosinao izany douleur izany. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, miala loharano-karetina amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny afo ny fanahy masina, dorana amin'ny afo ny fanahy masina, loharano-karetina rehetra, may amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, miala ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, may amin'ny rano Jesosy, may amin'ny rano Jesosy. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Nitsahatra ny douleuran'ny lohanao, nitsahatra koa ny douleuran'ny tratranao sy ny lamosinao, satria tsapako aty amiko izany. Voninahitra ho an'i Jesosy, voninahitra ho an'i Jesosy. Sotra Jesosy fa nanasitrana ianao, nanasitrana olona ianao, niderahan'i Jesosy ianao izay nositran'ny tompo. Izy no memboninaitra, izy no memboninaitra, dia miova tompoko fa nikasikanao Jesosy, nikasikanao Jesosy. Tompo malala, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra, midera aman-karazanao izay ray, misaotra ny amin'ny fanasitranana, misaotra ray, misaotra ny amin'izay rehetra vita teto anio, midera sy nihaja ho anao rery ihany, hatramy taloha indrindra, sy ankehitriny aromandrak'izay tory. Amen. Alleluia, alleluia. Ry hava malala amin'ny tompo, tsara ny tompo,
izay ny fotoanantsika anio. Raha mbola anohy ivavaka ianao dia tohizo ny ivavaka anao. Tsara Jesosy, ho anareo izay sitrana dia misaorany tompy ianao dia miovaha fa miantso anao Jesosy. Tolorin'ny tenanao any Jesosy. Raha iso tompo sy mpamonjy ny fiainanao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao. Ny beba dia tolory azy ny tenanao dia mila anao atao batisa. Mila anao atao batisa amin'ny ranobe. Raha tsy manana fiangonana ianao na tsisy olona ahafahanao andehananao dia afaka ianao manoratra aminay. Miandry ny fotoana ho atongavany evangelista Erika Any dia afaka atao batisa rehefa ho avy any amin'ny toby ny mpanompon'Andriamanitra ao Antananarivo izany. Riavana mahereza-trano fa tiantsika ny tompo, tiantsika ny tompo, ny foaza tompoko fa tsara Jesosy. Aleloia. Amin'ny herin'ny tozo indray fotoana raha mbola tsy tonga Jesosy zany dia miara-mivavaka etsika miaraka misy alina raha sitrapony tompo. Izay dia veloma tompoko. Amen. Mahereza daholo